Lafim-baovao hafa tanteraka kosa nankalazaina omaly ny andro iray isam-pirenena ho an'ny tontolo iainana. Raha tany Manakara ny fankalazana tamin'ny fomba ofisialy dia tetsy amin'ny espace Giselle Rabesala no nentina nanamariana izany andro maneran-tany izany ho an'ny teto amin'ny faritra Nalamanga. Ny andindiny baovao. Nofinofy fitolavitrisa planeta tokana ndao ampiasaina mpamindrehana. Io no lohahevitry ny fankalazana ny andro maneran-tany natokana ho an'ny tontolo iainana. Ny fototra tamin'io ny famelabelaran-kevitra ny toto-saina nandritra fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana ho an'ny faritra Nalamanga. Rehetina hita amin'ny hena amidy any an-tsena zany ny ministeran'ny fiompiana teo dia nisy moa zany ny hitantsika farany teo avy amin'ny famelabelarana nataon'ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ekôlôjia, ny ranomasina ara ny ala mikasika ilay fanafoanana ny sachet plastique. Ny antony namohanany ny décret iny moa zany dia no ny fahatsapana fa hoe maro loatra le sachet plastique raha ohatra hoe Antananarivo nijerentsika zany raha tamin'ireny fisehoan'ny tondradrano reny anisan'ny manimba ireo fotodrafitrasa ny fisian'ny sachet plastique zany anisan'ny nahatonga ny tondradrano dia tsara ho fantatsika koa fa ny sachet plastique rehefa dorana izy dia miteraka aretin'ny taovam-pisefona ary mety ahavoan'ny cancer ny olona koa azy. Marina fa nanomboka ny volana May 2024 ny tsy azo atao intsony ny manafatra sachet plastique any ivelany. Manomboka ny voalohan'ny volana Oktobra kosa no tsy azo atao intsony ny mivarotra sy mampiasa ny sachet plastique.